anton'izao fotoana izao ananantsika tsirairay avy any Jesosy ho fiainana mandrakizay ho antsika ho fanomanana any amin'ny mandrakizay atsika fa ny fiainantsika ao aoriana na antsika manana fahasambarana mandrakizay fiadanana mandrakizay na antsika ao anatin'ny fijaliana sy fahoriana mandrakizay fa raha niona tamin'i Jesosy marina ianao teto an-tany fa tsy niona tamin'ny paster raha niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra raha niona tamina olona mitoro filazantsara fa tena niona tamin'i Jesosy marina raha tena Jesosy nionanao Jesosy nyresahanao Jesosy nekenao am-ponao ary manaiky ny fanjakana ianao manaiky ny fanadiovany tamin'ny rany manaiky ny fanamarinany manaiky ny fampanjakanao anazy ao am-po dia amin'izay fotoana izay ianao le antsoina hoe zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia miditra amin'ny fanjakany lanitra miditra amin'ny fanjakany lanitra ho anao izay eto hitody ho antsika rehetrarehetra eto hitody dia ho antsika ny fanjakany lanitra satria tia antsika Jesosy Kristy ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy misabaky ianao manao sampy ianao manantona dadarabe ianao milalao razana ianao manao karazana fomba isan-karazana ianao fa rehefa Jesosy ny antsonao dia Jesosy rery any dia ampy Jesosy tsy mila fanampiny tsy mila rano hafahafa tsy mila labozia tsy mila sary fa zany Jesosy zany fanahy ary rehefa izy fotsiny ny antsonao dia complet ny zavatra rehetrarehetra efa tsy manana an Jesosy ianao dia efa vita tsisy azo ambara aminao koa tady tsy hainao dia efa mamata anao mamata amin'ny afo any aty Jesosy zao olo saro-piaro nambaran-dranam-bavy teo io tsy raha tia aharoaro zavatra hafa io tsy raha tia afangarongaro fomba hafa fa ianao manaiky Jesosy avela aby raha toy avela aby raha tsy manjary ianao fataranao manjary raha sa tsy manjary anaty baiboly avao mazava aza mieritseritsy fa tonga ty fahafatesany dia zay ro vita tsisy tohiny tsia re mihavy ty fahafatesa eo vo lava ty fiaina eo vo tena mitohy ty fiaina eo vo tena hisy ny fitsarana Andriamanitra raha ho manentana anao dia mbola misy fotoa dia mbola misy ahafahanao mirehaka ahafahanao mibebaky avelao odinao io avelao sampinao io avelao ody raty avelao ody raty tsy sitrak'Andriamanitra azonao antoka nefa ny Andriamanitra vavanao apiditra anao ny lanitra tsara eraka fotsiny anao mivavaka fanontaniana asa nefa ianao mivavaka ihany tsy fivavahana rehetra ny idiranao ny fanjakany lanitra nisy olo zay ao amin'ny baiboly dia zao nyteneniny fahafatesana no azahoako tombony hafahafa tsy mbola nahita olona nyteny izany teto ambonin'ny tany dia fahafatesana ny azahoako tombony fa ao baiboly nisy nyteny izay satria manino raha maty izy dia azo miantoka fa ho any an-danitra asa ianao raha masamy teny izany hoe fahafatesana io ka azahoako tombony afaky miditry ny lanitra ahitany Jesosy anana fiainana mandrakizay finoana azy nitsapahitana satria nanino azo ihany ka voasoratra ny lanitra ny lanitra dia tsika ahoana inona no atao fotoana ibebahany zao andraisana ny fambojeny sy hainona fotsiny ny filazantsara io fa mila mpiaro ny filazantsara io halleloia